aoka ho isokatra ny fonao ny fanahinao satria tsy ho toy ny mpieno manadiny fotsiny ihany ka hijeriny tarehany amin'ny fitaratra dia avy eo dia lasa fa misy antony matoa nataon'ny tompo eto ianao, misy antony matoa mbola velonay ianao androany, misy antony matoa voatria ao anatin'ny maro ianao. Tadidio tsara ny tenin'Andriamanitra alohany andraitsika ny tenin'Andriamanitra, tadidio izy fa Jesosy Kristy raha ny teny indray mandeha ety ny vavahady midira amin'ny vavahady ety, vitsy ny makao ary maro ny makany amin'ny vavahady malalaka, vitsy ozy izy. Ary maninona no vitsy tokoa ny olona tena hoe mangetaheta, ary maninona no vitsy ihany koa no tafiditra any amin'ny lanitra, maninona no vitsy satria tsy ny olona rehetra izay miantso ny tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony. Ahoana na hamantaranao ny sitrapony raha tsy mandray ny tenin'Andriamanitra ianao? Androantsika dia andray ny tenin'Andriamanitra ary ny teny ampaherezako anao dia ny Lioka 12:2-7 hoe aza matahotra ry ondry vitsy fa sitrak'Andriamanitra ho anao ny fanjakana. Ivavaka tsika alohany andraisaka ny tenin'Andriamanitra ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, mbola velim-pisaorana aminao izahay tsirairay avy eto, mbola velonay izahay satria sitrako tokoa ny andrenesanay ny teninao androany. Manakambary isan'andro ianao, be dia be tokoa ny olona izay manana beboly kanefa na manokatra izany mety mavesatra aminy, kanefa ny fanahinao tsy mamela anay kosa ny andresy andray izay afatra ho anio. Mivavaka manokana izahay amin'izao fotoana izao ho an'ny ankohonana rehetra izay tsy mba afaka nanatrika ary tsy mba afaka nandeha namonjy fotoam-bavaka. Aoka ianao tsy ho elony izany fa aoka ianao Andriamanitra no anafaka azy ary ampamerina azy indray amin'ny lalam-piadanana sy ny lalam-pamonjena izay efa nosoritanao tao aorian'ny nahafatesan'i Jesosy. Matoky izay fa anio ihany koa dia hiteny aminay ianao teo ny fotoana izay nafahanay nivavaka, teo ny fotoana izay nafahanay nideranao. Ankehitriny dia voalohany indrindra dia mamela ny heloka tsirairay avy amin'izay rehetra tsy nahatanteraka anay. Aoka izay ho masina mandrakariva satria tsy afaka mitoetra amin'ny tsy fahamasinana ianao. Mitenena anao raha eo amin'ny anaranao Jesosy. Aleluia, amen. Ry ava manalo amin'ny tompo tenin'Andriamanitra anankiray ovakitrika izay efa fantatrao ihany fa ozy ny tenin'ny Paoly indray mandeha any amin'ny Filipiana 4:2 hoe mahatsara anareo ozy izy maninona ny teny averina. Ovakitrika ny tenin'Andriamanitra Petera 2:3, Petera 2:7-10 fa maninona no Petera 2:3-10 mitohy io izany lesona fampianarantsika tamin'ny herintsika dia nametraka tsara hoe misy zavatra telo napetraky ny tompo tao anatin'ny fotsika hoe misy zavatra telo no mitoetra dia ny ahoana ozy izy ny izao zavatra zao ny mitoetra ozy izy ny finoana dia ny fanantenana ary ny fitiavana. Androantsika dia maninona no iresaka hoe fanantenana, fangamo mbola misy ny atao hoe fanantenana fangamo tsy efa akiny zavatra rehetra. Dia zao voalazany tenin'ny Paoly any amin'ny Romanina 5:7 hoe fanantenana no namonjena antsika ozy izy, kanefa ahoana no antenana ny zavatra efa hita. Isika ozy izy manantena ny zavatra izay tsy mbola hita, izany hoe mbola tsy azo, mbola tsy eo am-pelantananao fa mbola lalana makany amin'ny famonjena no samy hiazakazahantsika amin'izao fotoana izao. Amakytsika satria nisy ny atao hoe fanantenana. Inona ny fanantenana izay napetraky ny tompo aminay sy aminao? Fanantenana vakitsika ny tenin'Andriamanitra Petera 2:3-10 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny fimorimoriana mafy ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Koa raha ho levona tahaka izany ny zavatra rehetra dia olona tokony hanahoana ianareo amin'ny fitondran-tena masina ary sy toe-panahy araka an'Andriamanitra, sady manantena
no mampafaingana ny iavian'ny andron'Andriamanitra izay lanitra vaovao izay itoeran'ny fahamarinana. 14 eno tsara koa amin'izany ry malala satria manantena izany zavatra izany ianareo mahazo tombo mba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fiaviany. Averiko indray amin'izay koa amin'izany ry malala satria manana izany zavatra izany ianareo mahazo tomba mba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fiaviany. Amen. Rehefa miresaka fanantenana izy asianao dia tsy ny ianao ihany manantena zavatra fa misy koa antenahin'ny tompo aminao. Misy condition napetrany teo. Zavatra tsara ho tadiditsika dia izao hoe raha ohatra ka nisy ny atao hoe fanantenana dia mila fantaritsika hoe inona tokoa moa izany fanantenana zany. Inona ny zavatra tenana satria raha izay ny tenenin'ny Petera hoe ho levona zao tany zao ho dorana avokoa ny tany izay rehetra eo aminy, fa misy ny atao hoe lanitra vaovao hidina avy any an-danitra. Fotsy izy ny Apocalypse 21 andininy faharoa hoe misy Jerosalema vaovao izay hidina avy any an-danitra, zany petraka ohatrany hoe miateriry eo ambonin'ity tany ity rehefa may daholo ny zavatra rehetra. Dia izay le fanantenana satria zay ny toeran'le fiainana mandrakizay. Inona ny fanantenana? Matoa misy ny fanantenana dia misy ny nampanantena. Zay aloha dia zavatra marina matoa ianao manantena dia misy nampanantena ny dikan'izay. Inona ny atao hoe fanantenana? Toy izao izy izy fanantenana voalazany 1 Jean 2:25. Toy izao ny teny fikasana ozy izy manantena teny fikasana zasy ianao dia ny fiainana mandrakizay. Izao ny teny fikasana nataony tamintsika dia fiainana mandrakizay. Le olona mampanantena na le fanahy mampanantena asy ianao ve mety mandainga tsy ariava malala matoa ny teny izy dia isy zay. Isy ny zavatra tokony atenaiko sy atenainao voalazany Titos 1:2 hoe amin'ny fanantenana zay nolazainy Andriamanitra zay tsy mahay mandainga hatry ny fahagola, zay no andrasako sy andrasanao. Fa inona kosa no andrasan'Andriamanitra ho anahy sy ho anao mandritra le fanantenana zay mitranga eo anoloanao? Misy ny zavatra nolazaina teo hoe aoka tsy anatsiny amam-pondro eo amin'ny fiaviany eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy zay ianao. Fa maninona no mbola misy no hoe tsy manatsiny amam-pondro? Fangamo tsy efa samy nandray an'i Jesosy tsika, satria ny tenin'ny Filipianina 1:2 dia milaza hoe matoky aho sy Paoly fa izay nanao asa tsara ao anatinareo no mahatanteraka izany mandra-piaviny Jesosy Kristy eny aminao ny lanitra. Zany hoe tsy navelan'Andriamanitra izasy ianao irery no andeha hiady rery amin'ny zavatra ataontsika hifanandrify amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa nisy zavatra anankiray izay napetrany dia le nilazainy teo hoe matoky aho izy le Filipianina 1:6 teo fa le nanomboka asa tsara ao anatinareo no matateraka izany mandra-piavin'ny tompo. Eo amin'izay nidirantsika hoe ay ve zany mandritra ny fivahinianantsika eto tany tsy tsika rery no manao eforo. Raha izasy ianao no manao an'le eforo dia zay tiantsika no ataontsika manao zay mahatsara tsika ao anatrehan'Andriamanitra. Mamorona religion be dia be tsika hoe ty mety ho tian'Andriamanitra fa andaontsika tsy hanao kavina intsony, fa mety zay zao no tian'Andriamanitra hoe masina. Andao ny lehilahy tsisy mahazo manao manta intsony fa zay mety masina, nefa ho anozy izy ny tenin'Andriamanitra. Isaia 64:5 dia milaza hoe tahaka ny fahamarinanay ozy dia tahaka ny lamba miosin-drà. Ny fahamarinanay dia tahaka ny lamba miosin-drà, satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zavatra firoan'ny olombelona, fa ny fahamarinana tian'Andriamanitra dia le zavatra omen'Andriamanitra ihany. Ozintsika hoe fantatsika tsara hoe ny olona anankiray rehefa nandray an'ny tompo dia nomeny ny fanahiny, ary ny voan'ny fanahy io no endrasan'Andriamanitra amintsika
mandritsy ny androm-piainantsika eto. Zany hoe misy sakana foana le izy a tsy voan'le voan'le fanahy, misy sakana foana satria io fanahy io nefa masina, zay mahatonga azy hoe fanahy masina. Io fanahy io miara-miasa amintsika sady miara-mandeha amintsika araka ny tenenin' Jesosy any amin'ny Jaona 4:10 andininy 4:11 ka hatramin'ny 7:10 hoe izaho angataka amin'ny ray mpananatra hafa ary fanahy famarinina dia fanahy masina izay ao anatinareo sady eo aminareo. Zany hoe en même temps izy miaraka manao action amintsika. Marina zany satria Jaona 4:11 andininy 7:11 dia milaza hoe izy no mitari-dalana antsika amin'ny marina rehetra. Tsy zay le izy, fitarika antsika ho any amin'ny marina rehetra, tsy handeha ho any amin'ny zavatra mibilabila izy, na any amin'ny zavatra misy kolokolo izy, na amin'ny zavatra misy laingalainga izy, fa ny zavatra marina ihany no tarihany ho anasy ianao. Inona amin'izay ary zany no zavatra point tsy maintsy ataontsika satria ay moa efa nameny antsika tokoa le base hoe le fanahy masina, ny zavatra inexigen'Andriamanitra amintsika nefa amin'le fiavian'i Jesosy dia iny efa haitsika tsenjery hoe ay tokony hitovy amin'ny gradin'i Jesosy zasainao satria tsika mpiara-mandova amin'i Jesosy. Haitsika tena nametrahan'Andriamanitra mihitsy hoe aoka ianareo ho tanteraka tahaka an'le rainareo any an-danitra izy Matthieu 5:9-7. Aoka ho tanteraka tahaka ny rainareo any an-danitra ianareo. Fa ny zavatra tena mipetraka dia zao hoe fatanterahana man tsy mandeha processus io, tsy kelikely io satria arakaraky ny fampianarana sy ny raisinao, ny io no mahatonga anao ho tanteraka. Dia inona ihany koa zavatra anankiray tsy maintsy azotsika hijoivana dia zao hoe Petera 1:1 Petera 1:1 andininy 5:10 ka hatramin'ny 20:20. Aoka ianareo ho masina satria maninona? Masina. Aoka ho masina tahaka ilay rainareo any an-danitra satria ianao hiary hitoetra aminy dia mila masina ianao zany. Fa ahoana kosa le atao hoe masina, le atao hoe famasinana, le atao hoe famasinana tsy avy amin'ny tenanao iny mahavita an'izany, fa le fanan'Andriamanitra no miposehanao any amin'ny famasinana isan'andro araka ny tenin'ny Tesalonianina voalohany 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7-8. Andriamanitra izy tsy niantso anareo amin'inona ho amin'ny fahalotona fa ho amin'ny famasinana, ka izay mandao izy dia tsy olona ny laviny fa le fanahy masina izay nomen'Andriamanitra azy. Zany hoe le fanahy no midiktean'io isan'andro aminao. Dia inona no nataon'i Paoly dia nilaza mihitsy hoe na asiako mafy ny tenako ozy izy satria le tenako ihany no manakana an'le baikon'le fanahy tsy hipotra eo amin'ny fiainako. Le baikon'ny fanahy dia voasakana satria mahery loatra le fiarahana amin'le zao tontolo zao sy ny fisainana zao tontolo zao. Tsika ozy izy lefa ny anarantsika atsonela ary tsy mampaninona mamerina azy tsika olombelona dia manana ny karazan'ny fizarana anankitelo izy tsika, le esprit efa novana régénéré nahazo esprit vaovao tsika fanahy masina. Dia le amantsika dia io le momba antsika, io tsy miteny an'Andriamanitra na indray mandeha io amanao io fa miteny momba anao io. Io amanao io dia miteny momba anao satria ny volonté anao, ny intelligence anao sy ny sentiment anao reo ny zavatra baikon'io aminy io. Fa jamais io hiteny anao hoe Andriamanitra mila makany amin'ny vavaka ianao niana, fa io ny tenanao ny favorizeny io. Ka zay le fisainana hoe io no nahazatra ny olona, nahazatra tsika olombelona dia mbola isan'andro io zany no sakana mahatonga an'le tsy fahatanterahana. Nefitsika ane mazava be efa tenenina ny tenin'Andriamanitra hoe Jaona 5:10 tenenin' Jesosy, Jaona 17:17 dia milaza hoe manamasina anay ozy izy amin'inona? Teninao ny fahamarinana. Le teny fahamarinana nge manamasina le tena ane no raisina. Fa ahoana ary ame ohatra anareo ty tena nafinaritra fa ohatra napetraky ny tompo tao anatin'ny saiko tao tia tamin'izaho mitondra tomobile dia napetrany tao an-doha ty exemplaire ty ary nafinaritra be. Ohatra zany za zany olona mpanakarem-be dia vitsy zany ny zanako dia lasa nandeha nankeny amin'ny tunnel any Ambanidia dia mety an'le 4 ami be dehibe
tsy afaka avy de hoe tokany tranoko nefa izy fa mbola maloto, mbola tena hoe na ny akanjony ara maimbo. Fa inona ny zavatra nataoko tamin'ilay mahantra rehetra, natsoky daholo. Avy daholo nareo rehetrarehetra. Fa ianareo efa misy trano omeko anareo any amiko any natokako. Fa voalohany indrindra alohany andehananareo any alohany idiranareo amin'ny tomobilaka anareo dia tia aloha savony zaraiko aminareo tsirairay nareo rehetrarehetra savony. Dia samy nomena savony daholo izy rehetrarehetra. Dia inona ny zavatra nanjoa sasany? Andeha midiko ty sitrany hoe hinanako hanina. Nandalo teo aminy le savony fa tsy nanadio azy satria tsy nampiasaina. Fa sasany nampiasa dia nadio izy. Dia rehefa miverina dia afaka nalaiko izy. Ohatr'izay koa tsika kristianina, mandeha ilay tenin'Andriamanitra rehantsika fotsiny fa tsy ny asa satria tsy naplikentsika. Fa noho ninona hozy izy ny tenin'Andriamanitra ny milioka toko 9:9 hoe rehefa tonga hozy izy le noho ny tonga ny Satana dia nalainy nangalatra ny teny. Dia amin'ny 4:4 izy dia milaza hoe noho ny adi-piainana, noho ny fieritreretany an'ilay fiainana dia mora nanadino an'ilay teny izy. Dia ohatr'izay koa le olona natsoina le 4 ami hoe inona aloka ahitako voly ty, tsy nampandaloviny tamin'ny teny any akory le izy. Dia rehefa tonga andeha haka anazy dia tavela izy satria tsy afaka ampidiriko ao anatin'le fiara. Ohatran'izay tsisy hafa mihitsy tsika zanak'Andriamanitra izay natsoina satria Jesosy Kristy hozy tsika eno tsara. Hebreo 7:20 dia voalaza toy izao izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe tahaka izany koa Jesosy Kristy niseho voalohany ho an'ny ota ary sy hiverina akan'izay miandry azy, tsy ho an'ny otontsony fa hiverina fandroany ho an'izay miandry azy. Dia eo zany le 4 ami miandry sasany nanasa ny tenany dia manantena hoe misy fiainam-baovao tenenin'iny olona iny. Fa aloha nasa ny tenako ny problemaka andavanandro tsy ahoiko zany, fa ny zavatra fantatro dia hoe tsy maintsy ho avy ny olona iny mila mahita anahy madio. Dia inona le izy? Verina tomposika akan'izay miandry azy. Dia nivalin'le teneniko teo le Efesianina 5:20 hoe andray ny tempolo tsy misy petina sy fikilitsonana andray. Dia ohatr'izay zany le 4 ami resantsika teo hoe rehefa hiverina zany akanjo zareo tsy afaka mihitsy na ny patalohany ary hoe misy fofona zay le fiketronana, ary ny tenany mila madio satria hiditra ao anatin'le tomobila amin'ny mampanankarena n'le ny tena zany dia tomobila madio be. Dia tsy afaka ny andraina vao misy petina na loto na fofona satria amindra ao anaty tomobila. Dia ohatr'izay koa zasa ianao zao nefa na mémoyen le savony Andriamanitra dia le tenin'Andriamanitra satria le fanahin'Andriamanitra io no mampiasa azy manadio atsika. Satria zay le miteny hoe 1 Corinthiens 2:14 dia 12 dia milaza hoe tsisy mahay mandray avy amin'Andriamanitra ozy raha tsy avy amin'ny fanahiny ataontsika ihany. Zany hoe tsika zany be dia be ny olona le hoe makany am-piangonana fa tsy nampiasa le tenin'Andriamanitra teo amin'ny fiainany dia any ka mbola ao anatin'le problema foana izy. Ny an'Andriamanitra ne mahatonga ny tenin'i Jesosy laza hoe ny teny koa izy moa dia fiainana sy fanasy fiainana. Zany hoe fiainana le tenin'Andriamanitra. Fa ahoana ny lasa fiainana nefa rehefa mandray tenin'Andriamanitra tsika ohatra be dia be ny zavatra ahitsana amin'ny fiainantsika satria amin'ny fotoana ianao mankatoa le tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra no subvenir ny zavatra zay ilaina ho anao. Andriamanitra mametraka ny zavatra zay fanta fahasoanao fa tsy ianao intsony no miteny sy miady ho an'le fiainana isan'andro. Ohatra mekohatra tsika amin'ny fotoana tokoa rehefa hoe fantatsika dia fantatsika tokoa le tenin'Andriamanitra hoe ianareo angina fa izany ho hiady ozy izy ny Exodus 14:14. Haitsika mihitsy zany hoe ianareo mangina fa izany ho hiady ho anareo ozy izy Jehovah. Dikan'izay dia amin'ny fotoana fanginanao dia le Andriamanitra no miasa, fa amin'ny fotoana ivovoazanao dia le Andriamanitra indray no mangina. Zay zavatra zay zany ohatr'izay ny fomba fiainana. Amin'ny fotoana ianao zay no mankatoa ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra no subvenir ny zavatra rehetra
eo amin'ny fiainanao na famanan'olana na ny aretiny io na inona dia anazy ny ambiny fa ny anao zany dia le fitarihana zay ameny anao mba hatonga le amina sy ny korinao angina. Paoly ane ny teny hoe asiako mafy ny tenako izy tsy ny teny hoe tambatambasiko ny tenako tambatambasika mba maolo mandefitra nyty tsy zay fa asiako mafy ny tenako zany hoe le sitrapony mihitsy ny tena vonony mba ahafahan'le fanao anaty manjaka ary miteny mahatonga leo fenony fanahy zay le fanatrehana ao anatinao zany hoe ao anatiny sady miara-miasa aminao mba hatotosa le zavatra ilain'Andriamanitra dia ahatatonganao any amin'ny fahataterahana eo amin'ny famasinana. Inona moa ny atao hoe masina? Ny atao hoe masina dia voatokana. Ianao ve ataoko hoe masina? Masina ianao eo anatrehan'Andriamanitra fa mila me masina foana ianao satria le hoe ianareo kosa ry rahalahy ozy izy ataovy zay androtsonareo amin'ny finoana masina indrindra zany hoe tokony hazava foantsika araka ny voalazany eo am-bolana 4:18 ny lalan'ny marina ozy izy dia tahaka ny fiposahan'ny mazava mihamazava mandra-pa fitatavonan'ny masoandro zany hoe tsika zany mila isan'andro fa tsy ndraindray amin'ny fotoana ianao mamela mifanany ndraindray dia masina ianao. Iny le olona le hoe rehefa tonga ny lahady dia ohatra mody masina motina be izy dia tonga ny latsinainy dia eo amin'izay mivoaka amin'izay ny tena d'origine satria kindraindray izy mamela n'le fanahy dia kindraindray izy mampiten'le aminy. Io tsy voatery hoe le olona tsy masina fa le fanahy masina no geja voageja kanefa tsika tenen'ny Jesosy eny amin'ny Luka 1:5-7 Luka 1:75 dia milaza hoe aoka ho amin'ny fahamarinana sy fahamasinana eo anatrehany mandrakariva mandritry ny androm-piainantsika. Zany hoe isan'andro zany ahoana ny atongavan'izay mila zany ianao mamela n'le fanan'Andriamanitra ao anatinao miasa foana isan'andro eo amin'ny fiainanao. Zany hoe na inona ataonao zany dia tokony ifanandrify amin'ny tenin'Andriamanitra satria mahatonga atsika hoe fa maninona moa zasainao no atao hoe olo-masina satria tsika ane voatokana fa ahoana raha apasiko manangan-tanana ianao hoe voatokana mety ozy amintsika mety misy manangan-tanana tsy moramora dia raha vao misy mijerijery dia misitona ingana hoe sao dia tsy za le izy voasity tena ozy hoe ianao le izy satria zasainao fidian'Andriamanitra tamin'ny rahan'i Jesosy fidian'Andriamanitra tamin'ny rahan'i Jesosy. Ahoana ozy izy ny Isaia 52:3 tsy volana arena no ny vidanana anareo izy fa inona? Petera voalohany chapitre 1:19 dia milaza hoe ny rahasoa any Kristy izay tsy misy petina no vidanana anazy ianao. Dia izay no natonga Paoly nanao conclusion hoe olom-boavidy ianareo ka manomeza voninahitra an'Andriamanitra amin'ny tena anareo. Voalazany 1 Corinthiens 6:20 olom-boavidy zany hoe tsika le voatokana ka rehefa voatokana zany zasy ianao dia misy ny atao hoe tokony mandroso foana mandrosy amin'ny inona moa zany amin'ny fahamasinana hatrany. Aza vela ho voaloto ny fahamasinanao, aza vela ho voaloto ny fahamasinanao fa tokony isan'andro ianao manana fifandraisana amin'le fanan'Andriamanitra zay napetraka ao anatinao satria raha zay tsy tanteraka le teniny ny exigena tamintsika hoe raha ho levina tokoa ary ty tany sy ny lanitra ty ho may avokoa ny tany dia mba ho toetra olona tahaka ny ahoana moa ianareo amin'ny fiavian'i Jesosy olona tahaka ny ahoana so dia tonga tokoa mivoaka mipotry ery Jesosy ka tsika nisan'le tsy mitovy tsinona ka tsy mitovy satria tsy tratratsika le fahalebiazan'ny Kristy tsy tanteraka tsika amin'le tadiavin'Andriamanitra amintsika. Ahoana moa mahatonga an'le amin'ny 5:7 iny 2 Petera 3:7 dia milaza an'izao hoe Andriamanitra ozy izy tsy mahela ny teny fikasany tahaka ny filazan'ny sasany hoe efa ela be nefa hoe ho avy Jesosy toa mbola tsy tonga ihany fa maninona noho ny mahari-pozy izy mba ho tonga amin'ny fibebahana ny tsirairay. Zany hoe mety ho lava ianao androany ka tsy mibebaka ianao ka raha tonga ny tompo dia inona no manjoanao dia mampalahelo any fanan'Andriamanitra raha ianao no lasa very satria lasa ny aranofo. Ka zay le teneniko hoe tsika moa zany dia miodina fa matoa misy fanantenana dia misy nampanantena
ary raha matoa nisy nampanantena dia misy koa ny zavatra atenaina amiko sy aminao. Dia ny atenana amiko sy aminao dia izay le hoe Luka 1:75 aoka amin'ny famasinana ary ny famarinana mandrakariva mandritry ny androm-piainanareo. Inona moa zany hoe mandritry ny androm-piainana? Mandritry ny androm-piainana impossible zany satria vetivety ato dia mare olona miteny ratsy, vetivety ato dia olona miady, vetivety ato dia olona manopa, vetivety ato dia mila adiaviko, vetivety ato dia ohatr'izany. Dia ahoana moa ny ahatonga anahako anana-pe manana toko fa hoe ho tanterakako ny fahamasinana. Zao mivaliny. Korintiana voalohany toko voalohany 17 dia milaza hoe Jesosy Kristy nataon'Andriamanitra ho fahamarinana sy fahamasinana ho anareo. Izay mahatonga amin'ny Paoly ny rehare hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy mivelona tao anatiko satria ny andro sisy hivelomako dia ny fahaveloman'ny dia ny finokon'ny zanak'Andriamanitra izay efa tia. Zany hoe ny fiainako sisa dia tsy tokony hanana iaho intsony amin'ny asan'ny maizina sy ny asan'ny satana izay mitady hanapotika ny fiainam-panahiko. Satria Paoly ihany koa nefa niteny amin'ny Galatiana 4:17 hoe amin'izao sisy izao tsisy manahira anahy intsony satria nitondra mariky Jesosy amin'ny tenako aho. Mariky Jesosy amin'ny tenako zany ange izay le tenenin'ny Galatiana 5:24 hoe izay ao Kristy dia efa nanombo ny filany sy ny nofiny eo amin'ny hazo fijaliana. Dia tokony hinoantsika zany hoe nisy dikany ny zavatra efa vita ary amin'izao sisy izao dia mandre ny feon'ny fanamasina dia tsy misy afa-tsy ny hoe tenin'Andriamanitra izay hoanitsika isan'andro isan'andro. Le tenin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay manana efe satria amin'ny fotoana ianao mankatoa an'ilay tenin'Andriamanitra dia tanteraka le hoe manadio atsika le tenin'Andriamanitra araka ny teny Jesosy any amin'ny John 15:3 milaza hoe moa tsy efa madio avokoa ianareo no ny teniko. Ny tenin'Andriamanitra ihany manasa atsika ho adio isan'andro. Ary izay no mahatonga antsika miova madio ny fisainantsika. Lasa mifanaraka amin'ny fisainan'Andriamanitra ho azy. Me manadino an'ilay fisainantsika amin'ny maha-olona antsika, le baikon'le baikon'le amy sy ny tenantsika. Ny tena moa manaraka fotsiny ihany iny ny corps, fa ny amy ny tena mitondra rôle be dia be mahatonga an'ilay déviation mentale. Fa izay zany ny zavatra hoe mahatonga an'ilay fanan'Andriamanitra tena hoe important be le nomena atsika. Raha zah aloha teo plasin'ny apôstôly ka raha niteny Jesosy any amin'ilay John 5:12 mahatsara anareo fialako, ahoana no tsarako ianao fantatra fa Kristy ve dia ahoana no mahatsara anay ny fialanao? Aloha izay naraka ny lambanao foana ko mirakla be dia be fa nataonao dia ahoana misy mahatsara anay tsara kokoa. Fa maninona nataony hoe tsara kokoa? Raha dia andeha ozy izy angataka mpananatra hafa eo amin'iray ivoaka ao amin'iray dia andefa izany aty aminareo. Zany hoe tsara zany le nomena antsika satria azo antoka fa tena hoe ho tonga any amin'ilay tanjona farany izy asanao noho ny fisin'ilay fanan'Andriamanitra ato anatintsika. Efa marina toroteriko sady rehefa malalo amin'ny tompo. Ny fanantenana ozy dia petraka ny an'Andriamanitra ary ny fanantenan'Andriamanitra ihany koa dia petraka ihany koa ny amintsika. Raha mamaky ianareo any amin'ny Thessaloniciens chapitre 3:13 dia milaza hoe aoka ho masina ianareo amin'ny fiavian'ny Jesosy Kristy Tompo. Zany hoe tsika mila mitazona an'izay fahamasinana hoe tena voatokana zany ka nividiana tamin'ny rahan'i Jesosy, zany ka olona tena natsony, zany le anisan'ilay mba hoe olon-jivitsy le matitoko fa 22:4 milaza hoe maro no antsona nefa vitsy no fidiana. Voninahitra ao n'Andriamanitra ireriana ho atsika kosa ny fiadanany. Raha io misaotra anao izahay satria tafita tokoa fa manana ny fanantenana izahay dia ny fiainana mandrakizay izay efa nomaninao izay toeran'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Anyka amin'izao izay dia efa mianatra sady ity amin'ity tany itoeranay ity, mianatra ny fiainanay rahatra izay izay toeranay satria izay dia voalaza hoe mpiray lova amin'i Jesosy ary mpandovanao Andriamanitra. Ka ankehitriny izay dia misaotra anao satria nandray indray ny teny hoentinay amin'ny fiainanay iray manontolo. Izany rehetrarehetra izany dia tsy vita iray nefa fa ianao nefa nanome an'ilay fanahy masina mpanazava sy mpampianatra anay isan'andro isan'andro. Voninahitra anao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Amen.